Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta no irebako anareo rehetra izay manaraka roko miaino fandarana azo antoka fanavotana ao amin'i Kristy Jesosy izay endreketako ny mpitandrina sofirindra Morsaona. Na aiza misy anareo eran'izao tontolo izao ka manaraka miaino fahasavan'Andriamanitra hoe ho amintsika rehetrarehetra ko aminareo koa dia ho azontsika tsara ny teny zay ambara. Ary ankehitriny rehefa nitorytsika teo dia fahasoavan'Andriamanitra hatrany ka noho zany dia hivavakintsika mba azoandriamanitra mamisay faindrena ty mpanotsy maso ity ametraka teny mivavako ary koa hitondra ny hafatra eny aminareo. Sotra anao zay Andriamanitra mifamindramponao, sotra mifahasoavanao ka ianao no tompon'ny teny amisaina faindrena fahalalana sy ametraka teny mivavako ary hitondra ny hafatra ny amin'ireo olona maro izay manaraka izany tady famonjena sy fiainana. Ka doanao ny dera ho anao ny sotra anao voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, sotra Andriamanitra, amen, alleluia. Tamin'ny farany teo dia ndresaka mbony amin'ny andro Pentecoste tsika efa nazavany amin'izay satria mbola ankalazaina ary ajainy zany andro zany. Ary fantatsika fa tamin'ny andro Pentecoste reo apôstôly no nandray ny fanamasina ary ny apôstôly Paoly dia nilaza koa amin'ny tempo hoe mainka hamonjy ny Pentecoste any Jerosalema aho, ny andro ny Pentecoste any Efesosy aho. Teny nambarana ndraika zany ny apôstôly Paoly zay apôstôly ny jentilisa dia mbola nankalaza tsara ny Pentecoste. Zao raitsika dia andiniko mbo ny tenin'Andriamanitra mbo ny amin'ny fiovan'ny fisoronana zany niova zany fisoronana satria fisoronana dia nitateran'ireo mpisorona be mba misorona zay voatendr'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely amin'ny taranaky Levy. Ary dia ho jerentsika ndraiky kosa zany ny fivoan'ny fisoronana. Hebreo 7:1-5 bakitsika aminaran'i Jesosy. Fa io Melkizedeka io zay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra lay nitsena any Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka hitsodrano azy. Rehefa nandresy mpanjaka maro i Abrahama dia Melkizedeka le mpisorona ny mpisorona avo indrindra, mpisoron'Andriamanitra, mpanjakan'ny Salema no nitsena any Abrahama. Ina niseho? Tsodrano azy sady nomeny Abrahama ny ampafolony zavatra rehetra aza. Voalohany raha dika ny anarany dia mpanjakan'ny fahamarinana, dia vao mpanjakan'ny Salema koa. Zero tsara zany, mpanjakan'ny fahamarinana vao mpanjakan'ny Salema koa, zany hoe mpanjakan'ny fiadanana. Zero tsara fa mpanjaka sady mpisorona no mpanjaka i Melkizedeka. Ary tsy nagaga raha izy nitsodrano any Abrahama ka nomeny Abrahama ny ampafolony araka ny teny voalaza ny sotramasina. Dia zao voalaza amin'ny andininy 7 tsy manandray izy, tsy manandreny. Tsy manandray izy, tsy manandreny, tsy manana tantara-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy, dia nitoetra ho mpisorona mandrakariva. Mahavarina, tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantara-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy, dia nitoetra ho mpisorona mandrakizay. Raha petraka niaraka tamintsika dia angamba ny vavahan'ny olona satria aiza aveko tsy manam-piantohana, tsy manandray, tsy manandreny, tsy tembendandohany, olo Andriamanitra zany. Fa to mitovy amin'ny Jesosy izy fa tsy Andriamanitra izy fa mpisorona mandrakariva araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra teo.
toisatsika indray ny andininy faefatra sy ny dimy ary evero ny alehibe n'io lehilahy io zay nomena Abrahama patriaraka ny ampafolony zay tsara tamin'ny zavatra voababony zero tsara no babony meny Abrahama ny ampafolony zavatra tsara rehetra andiny fadimy ary zay avy tamin'ny taranaky Levy no mandray ny fisoronana no mahazo teny haka ny fahafolokarena amin'ny olona araky ny lalàna dia amin'ny rahalahiny zany na dia teraky ny kibon'ny Abrahama aza ireny zero tsara fa Levy no voatendrin'Andriamanitra ho tanteraka ny fisoronana de izy no mandray ny fahafolokarena avy amin'ny rahalahiny zay zany fandeha satria natao mpisorona izy reny ao koa mpisorona be afaka itsika ny ndininy fahaenina de misy teny toy zao nefa izay tsy isan'ny firazanana ireo akory no nandray ny fahafolokarena tamin'ny Abrahama sy ny tsodrano lay nanana ny teny fikasana andininy fahafito ary tsy azo lavina akory anefa fa ny kely no mandray tsodrano amin'ny lehibe noho ny tenany andininy fahavalo ary ety de zay olona mety maty no mandray ny fahafolokarena fa any kosa de zay nambara fa velona zero tsara eto fa raha dininy any teny eto de mbola misy zany ny fahafolokarena misy mantsy mandrava tsisy tsony ny fahafolokarena nefa de zao any amin'ny tany vaovaolanitra vao zany mbola misy foana ny amin'ny fahafolokarena mazava tsara io andininy fahasivio ary to azo lazaina fa Levy aza zay nandray ny fahafolokarena dia mba nandony fahafolokarena koa tao amin'ny Abrahama satria mbola tao ankibony rainy ihany izy tamin'ny nitsenany Melkizedeka ny Abrahama mazava tsara zany zavatra zany ary nambarako teo foa ny ety an-tany mbola ety an-tany mbola mandray fahafolokarena amin'ny andininy fahasivy ola teny eo amin'ny andininy fahavalo azafady ary ety zay olona mety maty mandray ny fahafolokarena fa any kosa de zay manana voalaza fa velona le nambara fa velona ety zany mbola misy ny fahafolokarena ny olona mety maty mandray ampiasaina ho fitoriana mampalahelo ny ampafolony ankehitriny raisin'ny pasteur de anaovan'ny trano fidianany tomobile anaovan'ny zavatra maro samihafa ampiasaina ho amin'ny fitoriana io ao ny famelomana nireo olona mpitandrina zay io ny fivelomany ary koa ampiasaina ho amin'ny fandefasana olona mandeha mitory amin'ny toerana maro samihafa de zay zany ny zavatra fandeha ary zava-dehibe tokoa ny fitoriana zero tsapa Levy no mpisorona de mandray ny fahafolokarena tam'zany taony zany de toisatsika ny andininy raiky amby folo ka hatramin'ny 12 manao hoe ny anaran'i Jesosy ko raha misy fanatanterahana tamin'ny fisoronan'ny Levy fa tam'zany no nazon'ny olona lalàna ahoana no mbola ilana mpisorona hafa iseho araky ny fanaon'ny Melkizedeka ihany izay tsy hotononona ho araky ny fanaony Arona fa raha ovana ny fisoronana de tsy maintsy ovana koa ny lalàna fa zay andininy fahatelo amby folo ho zay nilazaina tamin'izany teny zany dia avy tamin'ny firenena hafa zay tsy nisy olona manompo ho amin'ny altara andiny efatra amby folo fa hita maromarona fa avy tamin'ny tarana avy amin'ny Joda no nisehon'ny tompontsika ary zany firenena izany dia tsy nisy nolazainy Mosesy akory ny amin'izay ho mpisorona eto zao de misy am'le fiovan'ny fisoronana teo de atao amin'ny fitorana Levy mpisorona fa eo amin'ny andiny efatra amby folo eo de hoe na zay fa hita maromarona fa avy tamin'ny Joda no nisehon'ny tompontsika ary zany firenena izany de tsy nisy nolazainy Mosesy akory ny am'izay ho mpisorona tsisy zany mpisorona kanefa de zao Jesosy avy amin'ny taranaky Joda niova ny fisoronany eo de ny andininy 10 folo
sy 9 manao hoe amin'ny anaran' Jesosy. Ary hita maromaro raha tokoa indray izany raha misy mpisorona hafa nisy ao ka tahaka ny Melkizedeka zay natao tsy araky ny lalàna zay didy momba ny nofo fa araky ny herin'ny fiainana tsy manam-pahataperana. 17 fa izy dia nambara hoe henao mpisorona mandrak'izay araky fanaony Melkizedeka. Zero tsara eto zao mpisorona teo aloha de voafidy araky ny lalàna avy amin'ny taranaky Levy, fa Jesosy kosa niova fitoana avy amin'ny taranaky Joda ary nambara eto hoe teny Andriamanitra hoe henao mpisorona mandrak'izay araky ny fanaony Melkizedeka, voatendrin'Andriamanitra mihitsy. Ateny zavatra zay ny fiovan'ny mpisoronana. Niova zany ny mpisorona amin'ny Jesosy, tsy amin'ny taranaky Levy itsony. Jesosy zany sady mpisorona be no mpisorona. Raha baketsika indray ny 20 de zao no voalaza tsara ho fantaritsika mihitsy sy ny 9. Hebreo 7:20 sy ny 9 manao hoe fa misy fafoanany didy ny aloha noho ny halemeny sy ny tsy fanasoavany. Fa ny lalàna de tsy mahatanteraka na inona ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa zay anatonantsika an'Andriamanitra. Eto de hoe misy fanafoanany didy ny aloha, didy fanopany lalàna ara-pisoronana io, araky ny lalàna io. Zero tsara zany fa miova le didy, Jesosy indray misorona be sy mpisorona ary izy no manatanteraka ny fanampam-pivavahana araky ny teny hoe araky ny fanaony Melkizedeka. De eto sika fa ny lalàna dia tsy mahatanteraka na inona ary misy kosa fampidirana ny fanatanterana tsaratsara kokoa zay anatonantsika an'Andriamanitra. Le fanompona mpisoronana zay natolotr'Andriamanitra ho antsika amin'ny lalan'i Jesosy zany a de azoantsika manatona an'Andriamanitra. Tena azoantsika manatona an'Andriamanitra mihitsy. Manamaro an'izany mantsy ao amin'ny Hebreo 10, vaketsingany Hebreo 10 any 9 sy ny 20. Hebreo 10:9-20. Koa am'izany ry rahalahy satria manafatikina hiditra eo fitoerana masina sika noho ny amin'ny ranon'i Jesosy amin'ny zay lalina natokana ho antsika, de lalina vaovao sady verina mamaky teo amin'ny efitra lamba de nofony. Amin'ny alalan'ny nofotry Jesosy, tenan'i Jesosy zany azoantsika manatona ao amin'ny ditra ao fitoerana masina indrindra ao amin'Andriamanitra. Finoana io. De verina any amin'ny Hebreo 10:7. Ny 20 sy 20 misy teny toy zao. Tahaka ny Melkizedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamin'ny fiainana, fa ireny kosa de natao mpisorona tsy tamin'ny fiainana fa ity tamin'ny fiainana nataony fiainana nataony ilay nilaza taminy hoe efa nianina iave ka tsy anenina, hianao no mpisorona mandrak'izay. Zero tsara zany fa raha mandavitsika tahaka ny Melkizedeka tsy mba natao mpisorona raha tsy tamin'ny finianana. Jesosy zany nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainana nampisorona azy, fa le mpisorona teo amin'le jiosy kosa levi de araky ny lalàna. De tena zava-dehibe zany manana mpisorona be, zany hoe soroteny ao anatr'Andriamanitra sika azo antoka, tsy zany fa Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zero tsara ny teny nambara hoe efa nianina iave ka tsy hanenina, hianao no mpisorona mandrak'izay. De ataon'Andriamanitra mpisorona mandrak'izay Jesosy. Raha vaketsika ny 20 dia tahaka zany koa no nanaovana an Jesosy ho, zero tsara eto, mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Zero tsara ny natao mpiantoka ny fanekena tsara lavitra Jesosy. Zava-dehibe ho antsika zany. Veko mandeha 20 de tahaka zany koa no nanaovana an Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Tena izy no miantoka
ny fiainantsika manontolo ho an'zay olona mino tonga amin'ny fibebahana ary vonany anaraka ny teny Andriamanitra. Zay no natonga nanazava teto raha nazava ambony lalàna ny didy folo tsy miova kanefa ny olona tsy mitandra ny andro sabata andro fafito sabotsy fa lasa andro voalohany andro alahady. Fa ny andro voalohany amin'ny andro alahady dia akalazaina rehefa tonga ny andro faharavonany pitson'ny pasika zay ataony hoe pasika ankehitriny dia ny andro pentecoste andro alahady ary ny andro ny taberna kely andro alahady. Reny andro hafa mihitsy fa ny didy folo tsy miova ary miara-manaiky ny rehetra fa hoe tsy miova ny didy folo kanefa dia mitandrina tsisy izy rehefa baiboly nefa dia milaza rehefa diso amin'ny ray loha araka mbolaza amin'ny Jakoba toko faharoa dia misy teny toy zao tsara mba ho fantaritsika ihany zany. 1:12 mazava tsara ny teny moandra fa lainanao hoe aza mijangajanga na hoe koa aza mamono olona fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona no ihany dia mpandika ny lalàna ianao. 1:12 aoka ianareo iteny sy hanaraka zay mamendrika anareo zay olona ho tsaraina lalàn'ny fahafahana. Ny didy folo dia lalàn'ny fahafahana ho tsaraina. Jereo tsara eto fa mazava tsara ny teny. Eo amin'ny Jakoba toko faharoa 1:10 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy fa na iza mitandra ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloko amin'izy rehetra. Ary zay natonga nanazava an'le teny teo hoe didy folo tsy miova. Ary raha tsy miova ny didy folo dia tokony mitandremana tsara koa ny sabata satria raha tsy zany dia vomafitsika lasa mandika ny lalàn'Andriamanitra. Voadika ny didy faefatra ny sabata. Io matetika dia miteny olona hoe anjiosy didy folo nge tsy anjiosy fa ny olona mindrehetra meny Andriamanitra natao minana. Ajanoko eo ny amin'ny fanazavana an'iny fa vakitsika indray ny verina ary amin'ny Hebreo tsika toko 7. Hebreo toko 7 ny 13:17. Hebreo toko 7 ny 13:17 ataotsika tsamy 15 manao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa natao maro reny mpisorona ireny satria tsy navela ampampatesina ahatra izy fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dingasana satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Jereo tsara eto niova amin'ny fisoronana tsy le taranak'levo tso fa taranak'joto ary mbola niova koa taranak'levo maty de solona maty de solona fa Jesosy kosa tsy mba solona mihitsy mifona ho antsika mandrakizay. Zay ny mazava-dehibe azy. Ary zany fisoronana izany de tena zava-dehibe. Raha tsy Jesosy no mifona ho antsika mampisoro antsika tsy misy hevitra fa terany taranak'levo tsy izy intsony. Zay zany mazava-dehibe ny Jesosy mampisorona be azy. Tondra jereo tsara eto fa ny 15 dia mazava ny teny koa amin'izany dia mahavonjy tokoa zay manaton'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Mahavonjy ny olorehetra zay manaton'Andriamanitra amin'ny alalany. Tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy no azontsika manatona n'Andriamanitra. Fa raha vao tsy amin'ny alalan'i Jesosy tsisy hevitra. Izy ny solo-tenantsika, izy misolontsika, izy misolona be antsika ary nataon'Andriamanitra atao amin'ny Jesosy tsika. Jereo ao amin'ny Efesianina toko 2 dia misy fanambarana toy zao. Efesianina toko 2 ny 5 manaraka Jesosy manao hoe na dia fonombola maty fahatsona isika dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy fa saovana amin'jenonareo ary niara natsangana isika ka niara napetrana eny an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Nataon'Andriamanitra atao amin'ny Jesosy ny zao tontolo zao satria niara vomba tamin'i Jesosy zao tontolo zao ary tsy zay ihany fa rehefa niara vomba amin'ny Jesosy niara maty amin'ny Jesosy niara nalevona tamin'i Jesosy dia zay meno niaraka natsangana tamin'i Jesosy satria izao tontolo zao no niara vomba tamin'i Jesosy araka ny voalaza Galatiana toko 1:14. Galatiana toko 1:14 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijalinany Jesosy Kristy tompontsika zay nahavomy zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny amiko aza kosa raha ny amin'izao tontolo zao. Zao tontolo zao no nataon'Andriamanitra amin'ny Jesosy niara vomy taminy niara maty taminy ka zao nefa zay meno no miaraka nitsanga taminy araka ny voalaza le atao amin'ny Efesianina teo. Efesianina toko 2
ny andininy 5 manao hoe aminaran-jesosy na de folombola maty nyfalotsoana isika de na andriamanitra na veloantsika niaraka tamin'ny kristy fahasaovana amjenynareo ary niarana atsangana isika ka niara napetra ny an-danitra ao amin'i kristy jesosy zero tsara io napetraka andriamanitra any an-danitra ao am' jesosy am fona jesosy kosa ato amiko hoy ny apôstôly paoly hoe vombo miaraka amin'i kristy amin'ny fijaliana tsy za tsy novela fa kristy mively atao anatiko ary zay velomako ankehitriny eo amin'nofo de velomako am fona zanak'andriamanitra voatiaka notrateny amonjay ary kolasany galatiana 2:20 mazava de mazava tsara raha hony andininy fito mba seony amin'ny andro avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahany jero tsara antsika ao amin'ny jesosy ao am' kristy jesosy de hoy ny tena andiny vaso ny sivy fahasoavana amin'jenonareo amin'ny finoana tsy avy amin'ireo zany fanoeza avy amin'andriamanitra andiny vasivy tsy avy amin'ny asa fa roa misy mirere tena famonjena avy amin'andriamanitra tokoa na ny tanteran'andriamanitra izany ao antsika de soloantsika le ten'andriamanitra tany amin'ny hebreo fa jesosy zany a mpisorona be atsika ankehitriny ary izy misolo vava antsika ary ratsy izy tsy sevitra mazava tsara le ten'andriamanitra atao amin'ny hebreo 7 zay mazava tsara ny teny fa hoe izy tokoa mahavonjy ny olona rehetra zay manato andriamanitra andininy fa 5 amin'ny hebreo 7 manao hoe mianaran' jesosy ko am'izany de mahavonjy tokoa zay manato n'andriamanitra amin'ny alalana izy jetreo nahoana satria velona mandrak'izay hanao fifonana ho azy ho an'andriamanitra mivoninahitra mbola toy izy atsika manaraka ho tenineo satria ratsy jesosy mifona ho antsika tsy sehotra ary zay ny mahatonga ny tenin'andriamanitra hoe rehefa mivavaka faranana amin'ny teny hoe amin'ny anaran' jesosy na amin'ny alalan' jesosy mivavaka tsika amin'andriamanitra ray de hoe amin'ny alalan' jesosy na amin'ny anaran' jesosy no nandratako na nylorako zany mivavaka zany zay zany ny tena antony zany toy izy atsika manaraka io teny io afasan'andriamanitra io amintsika rehetra mba ho tanteraka amintsika amin'ny fikasana ivavaka tsika saotranao zay andriamanitra mifamindramponao nyfanazavana ny amin'ny fivoan'ny fisoronana fa jesosy indray zao no lasa mpisorona na mpisorona benay solo tenanay ao anatrehanao mifona ho anay ka azonay antoka ny famonjena ny fanavotana de hoanao ndera ho anao misotro mivonao satria amin'ny alalany de miaino anay anao mijery anay anao ary manatsotra ny sandrinao ka de hoanao ndera sotra ary voninahitra andriamanitra minaran'i jesosy tompo sotra andriamanitra amen alleloia de manao veloma finaritra ndray tompoko fasahoan'andriamanitra amintsika rehetra ary mbola tozy atsika io fanazavana io manaraka amin'ny anaran' jesosy amen